Eto amin'ity toerana ity ndao-tsika hivavaka. Raha ny tsara indrindra ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, mankasitraka anao feno izay Jesosy. Misaotra betsaka fa tsy noho ny herinay na ny tanjakanay tongavana eto fa ny fanahinao no mitarika anay eto. Dia aza vela ho verimaina Jesosy ny fotoana ary misaotra sahady ny amin'izay rehetra nampitondra anao mpanomponao teo dia aoka ho tonga fiainana ao anatinay izany. Mba hitombo mandrakariva ao aminao izahay, aoka ianao ny hitombo ao anatinay dia izahay hihena Jesosy. Dia mitenena ary androany Jesosy fa izaho tsy mahay. Hainao no miteny. Dia misaotra Tompo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Maza ho toerana tompoko. Tohizantsika ny fampaherezana androany. Izay ngamba ny tenenako azy. Satria rehefa tonga etsika dia hampaherezana foantsika tonga eto. Na voafelaka evangelika reto hampaherezana dikan'izay satria indraindray mahatonga antsika mihemotra, mahatonga antsika miraviravy tanana dia tsy mahery, sa tsy izany ilay izy. Fa rehefa feno hery ao anatintsika ao dia mijoro azy tsika dia mandroso foana tsika. Andao itsika ny maka tenin'Andriamanitra ao amin'ny Tesaloniana voalohany toko 5 ny andininy 9 ka hatramin'ny 12. Rehefa hitantsika dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Tesaloniana voalohany toko 5 andininy 9 ka hatramin'ny 12. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Mifalia mandrakariva, mivavaka aza mitsahatra, misaora amin'ny zavatra rehetra, fa izany ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Aza mamono ny fanahy, aza manao tsinitsinina ny faminaniana, fantaro ny zavatra rehetra, azony mafy izay tsara, fadio ny fanao ratsy. Amen. Okay. Hoy izy hoe mifalia mandrakariva, mivavaka aza mitsahatra, misaora amin'ny zavatra rehetra, fa izany sitrapon'Andriamanitra amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Mifalia mandrakariva fa maninona ilay asena mifaly? Raha misy zavatra efa fantatra fa mampifaly dia tsy apirisiako mihitsy ianao hoe mifalia kia nenoa. Fa maninona ny asena mifaly? Mifalia ordre ilay izy, ohatran'ny hoe commandement, ohatran'ny hoe asaina ianao hoe mifalia. Izany hoe io zany ary indrindrandrindra ty tranga hitenenana hoe mifalia ity mety zavatra tsy mampifaly ny zavatra mitranga. Eto amin'ity izao tontolo izao ity tsisy hampifaly anao izany mihitsy. Tena mandinika kely ange. Indraindray ny ao an-tranonao koa tsy mampifaly anao izany. Koa izy ianao no hampifaliana foana isan'andro eo. Ozy mivaly tenin'ny olona raha ohatra ka ny olona sasany tenenina an'izany. Ary amin'izao vanim-potoana faran'izao tena tsy misy mampifaly. Ny zavatra rehetra tena izay jerenao na mampatahotra, na mahasosotra, na mampioroorona, makivy, izay jerenao. Ozy izy Andriamanitra hoe tory teny tamin'ny Zoma hoe mila miambina tsika. Mila miambina. Fa maninona ny asena miambina satria be dia be ny zavatra manintona ny fifantohantsika, hiala eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, hiala eo amin'ny sitrapon'Andriamanitra, hiala eo amin'ny lalàn'Andriamanitra. Dia ity teny ity tena hitako mihitsy hoe anisan'ny mampiorina antsika hoe miambena dia mivavaha. Tenin'Andriamanitra hoe mifalia mandrakariva. Raha mijery manokatra Facebook ianao, tahitra indray, misy maty indray hono misy tsity ny mpianatra izao efa nomboka hiditra hianatra indray. Fa raha vao tsy manana fiorenana ao amin'ny Jesosy, raha vao tsy mibanjana an' Jesosy dia tsy manana antony hifaliana mihitsy amin'ilay zavatra misy rehetrarehetra. Raha ataontsika hoe nanana 100 000 ariary ianao tamin'ny 2 taona lasa, hafa ny zavatra azon'izay 100 000 ariary izay raha androany ianao miteny hoe 100 000 ariary inona no azon'izay.
ny olona rehetrarehetra manodidina mety tsy mahatoky, ny olona lasa kirina, ny olona koa tsy manam-pifaliana. Ahoana moa zany ny andrasanao olona tsy manana ny fanamasina, tsy manana Jesosy ho faly, ianao ara ny ampaherezina hoe mifaly. Zany hoe fantatr'Andriamanitra hoe ny zavatra mitranga iratsy dia iratsy dia iratsy dia iratsy. Tsy marina zany hoe hiatsara ny zavatra, tsy mihatsara tsony io. Fa ianao no metsara. Zay mahatonga an'Andriamanitra mampirisika anao hoe tsy miankina amin'ilay any ivelany ilay zavatra iainanao. Any amin'ny Joël any misy miteny hoe maina ny voaloboka sisa satria maninona? Satria hoy izy malazo ny fifalian'ny zanak'olombelona, tsy faly ny zanak'olombelona. Zany hoe ny fifalianao io zany misy fiatraikany amin'ny manodidina anao. Satria za tsy miresaka good vibes, za tsy miresaka an'izany tsy idirany ao amin'ny tsy miresaka an'izany fa ny antsika ny tsy tena koa hoe vibes satria fa ny antsika ny fifaliana avy amin'ny fanamasina. Zay le izy. Tsisy idiran'izay vibes zany, tsisy. Fa ny antsika ny fifaliana avy amin'ny fanamasina. Miray amin'ny fanahtsika dia ny vokatry ny fanahy mampifaly atsika. Na ao anatin'ny fahoriana, na ao anatin'ny zavatra mitranga, ninninina. Dia zao hoe ny solution anankiray zany hiatrehanao ny atrehantsika fiainana. Ndana tatiavo nariana taiza ny fifaliana. Narintsika aiza ny fifaliana. Ka le izy ange tsy eo aminao marina ny toerana. Fa raha ny anahy koa ny resahako anao tsy eo aminao ilay toerana. Fa tsy misy idiran'izany. Jesosy tsy miteny hoe raha ohatra ka mananina dia tsy maninona ary ta tsy mifaly. Ka mifalia. Tsy maintsy mifaly ianao zany. Lesona voalohany androany. Tadiavo ny fifaliana. Tsy voatery tsika vendrana. Fa tokony miainga avy ao anaty ilay fifaliana. Tokony mahatsapa ao anaty hoe ohatran'ny tsy taitra zany Ary ilay fifaliana io rehefa tena tafatoetra ao anatinao ohatran'ny misy zavatra ao anaty ato amin'ny kibonao tsy fantatrao inona fa ianao misy hoe joie ilay izy dia joie zay ilay avy amin'ny fanahy zay. Mitsahatra tsara ao anatin'ny situation misy mitranga rehetra rehetra. Ka ao anatin'izao zavatra mitranga be dia be zao dia zao hoe andaontsika hifaly. Tranahy zao tena mijery an'ilay zavatra omaly mijery an'ilay zavatra mitranga amin'ilay ankizivavy anankiroa sy ninona avy ary amin'ny Ambodivoana Waterfront fa ny zanako miasa. Sady miditra maraina be izy dia matetika izy mirava alina be. Tout de maman zany ilay tia micontrôle zavatra rehetra. Inona solution ho an'ity zazy ity? Tady ho very ilay fifaliana. Dia ilay zaza indray no miteny maman tsy maninona izany io. Fa tsara indria. Satria manginginany amin'ilay toerana. Dia ianao amin'ilay mareny dia taitra kely ohatra ny any amin'ny zone misy ny zanako izany zavatra mitranga izany Dia nefa ny anjelan'i Jehovah mitombo manodidina an'izay matahotra azy. Dia iny zany tsy maintsy mandeha kely rehefa tonga andry dia atsoy misaotra an'i Jesosy fa natsony tany an-dalana teo hoe efa tonga maman ok misaotra an'i Jesosy zany. Dia ohatran'izay ilay izy dia ny lesona voalohany mila raha anofintsika zany dia zao hoe tadiavo hoe nakaiza ny fifaliana raha tsy manam-pifaliana ianao. Tadiavo hoe nakaiza. Ny olona manam-pifaliana olona falifaly lava. Tokony hoe tsy voajerevana ny endrikao dia hoe olona manjonitra ianao. Olona ohatran'ny tena faran'izay farahidina problema tena marina mafy. Mafy zany.
sanatria hoe misy mahafoy ray aman-dreny zanaka sanatria hoe mety tsy fantako ina mety karazana problème tsy voatanisa fa andana tadiavo ilay fifaliana ao amin'ny fanahy masina ao amin'i Jesosy. Jesosy mitady overiny ilay fifaliako hoe Jesosy hoe calme aloha petra dia eo nareo mianaka miresaka tsara eo aloha nakaiza ilay source nahatonga ilay fifaliana very. Fiainana izany resahako izany fiainanao amin'ny kristiananao isan'andro san'andro ahoana no ahafahantsika miambina satria raha ohatra ka tsy manam-pifaliana ianao tsy afaka hiambina izany ianao. Misy zavatra tsy milamina ao anatinao ao dia raha vao tsy manam-pitsarana ianao dia tsy tanteraka mihitsy ilay fiambenanao izany tsy tanteraka. Doza izy mivavao izy ka aza mitsahatra. Mila mivavaka foana tsika izany. Tsy izany akory tsy midika hoe andeha eny an-dalana ianao dia ekipa dia hidona amin'ny poto indray ianao raha izany no izy. Fa inona atao hoe mivavaka? Ny atao hoe mivavaka dia mifampiresaka amin'Andriamanitra, miresaka. Ohatrany hoe izaho miresaka aminareo na miresaka amin'ny olona ao an-trano amin'ny zanako na miresaka fa izay ny antsoina an'ilay izy ao amin'ny terme évangélika ao amin'ny spirituel hoe mivavaka. Mivavaka. Mivavaka dia miresaka amin'Andriamanitra. Fa ny fanampiny ilay hoe mivavaka ny atao hoe olona mivavaka dia olona raha ohatra ka ianao izany ilay mivavaka amin'Andriamanitra dia midika izany fa olona miankina amin'Andriamanitra ianao izay. Izany hoe ny mivavaka koa izany dia fiankinana amin'Andriamanitra. Fianteherana amin'Andriamanitra. Dia tsika hono mila mivavaka dia tsy mitsahatra mihitsy. Dia ahoana izany ny fomba anaovana an'izany ao anatin'ny journée. Fa na ianao ary ny ohatra ny hoe mahandro sakafo dia miteny hoe Jesosy andao tsika sy ianao hiaraka handro an'ity ahoana manao an'ity Jesosy, ahoana ny fomba anaovana an'ity, hoy saika may, ahoana ny récupérena an'ity, ahoana izany anie dia efa mivavaka miankina amin'Andriamanitra ianao. Ny dikany hoe fiankinana amin'Andriamanitra dia ilay fiankinana amin'Andriamanitra dia midika hoe tsy hainao ilay zavatra, tsy mahavita an'ilay izy ianao. Ohatrany hoe misy zavatra any am-pianarana ianao mianatra manao devoir dia bloqué ao amina partie anankiray dia madame ramose raha ohatra ka ohatra zao dia inona no tokony atao ohatr'izay ilay izy. Vie pratique izany ilay izy. Indraindray manko tsika raha vao resaka hoe fivavahana raha vao resaka ohatran'ny Andriamanitra dia ohatran'ny avo be tena tsy takatra mihitsy. Fa nefa ny Andriamanitra izay no nahatonga azy nidina teto ambonin'ny tany. Efa fantatsika iny hoe hamonjy atsika, ho modely ho atsika Jesosy Kristy, ho tarafintsika. Fa Jesosy izao tsy eto ambonin'ny tany intsony. Kanefa izy nandefa ny fanahiny. Dia vao may tena tsara lavitra satria raha tamin'ny andron'izy mbola tety ambonin'ny tany, raha tany Marivoa izy, dia tsika aty Antananarivo tsy mahita azy. Fa izao naiza misy anao. Jonary tany anatin'ny lavaky ny trondro tany mbola nahita azy foana. Dia tsika dia ohatran'izay ilay izy. Dia tsika mila le Andriamanitra ivavahanao io tsy hoe Andriamanitra tena ohatrany hoe raisy ohatran'ny dadanao, tena dadanao moa izy fa tsy hoe ohatrany ianao ary zasy ianao nefa natsangana ho zanany tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Tsy tokony misy elanelana eo amin'ny ny olombelona raha mbola tezitra be, mbola sorena raha vao atsoina amin'ny anarany hoe ka manana toerana ambonimbony hoe rakoto tena tsy manaja olona mihitsy. Izany anaranao vingavingaina atsoinao amin'ny anarany eto mason'olona eto tsy manaja olona. Dia Jesosy izany ahoana tsotsonin'ny olona hatramin'ny zazakely ka hatramin'ny olona raha azo lazainy hoe tsy adala tsendry. Jesosy nefa izy Andriamanitra. Madinio kely anie izany. Raha ianao ny atsoin'ny olona
za aloha tsy problème an'ala izy fa misy olona tsy mahazaka an'izany a tsy asianao hoe indrindra izy manana titre hoe professeur bishop ka sendra misy anankiray ankizy sendrany ihany hoe ihany ampanatsoana ny ray aman-dreny zanakao tsy malaza olona tsy malala fomba zany no ianarany vingavingany vazana bishop Jesosy tsy mba ohatran'izany dia aza misalasala mihitsy miresaka aminy aza miaotraotra miresaka aminy ny ray aman-dreny a raha naditra ny zanany dia le zaza miafina an'ilay ray aman-dreny satria matahotra voakapoka mafy fa itsika raha misy zavatra tsy mety inona moa ny zavatra ao mason'Andriamanitra tsy hitan'izany na any amin'ny mpito mandifotr'olona ary ianao hitany foana izy nary ny zavatra rehetra anazy ny zavatra rehetra eo ampelantanany ny zavatra rehetra tsy hoe manao fahadisoana ianao dia za tsy andeha hivavaka ka za tsinona tsy mendrika fa naninona tetỳ ambonin'ny tany fotsiny Jesosy zany e tsy ho an'ny olona marina izy fa ho an'ny olona rehetra indrindra ho an'ny mpanota fa kosa tsy manome rariny ianao zany hoe ay ve ay zaho amin'ny Jesosy alitya rehefa tsy mety ny atao lahy dia mandalo makany fotsiny dia manao ny atao indray dia rehefa tsy mety indray andao indray ho any fotsiny tena mety mahazo kapoka ihany ianao farany a izay ilay hoe aza manararoatra ny famindrapon'Andriamanitra mivavaka aza mitsahatra ndao hivavaka foana inona ny zavatra tsy mety inona ny zavatra mbola mampanahinao inona ny zavatra mbola tsy hainao na ny fiarahanao amin'Andriamanitra raha azonao anontaniana hoe Jesosy hitanao ilay tenenina hoe ohatran'izao ahoana ny fomba fanaovana an'izany e za tsy mahay ampianaro mivavah mandrakariva mivavah ka aza mitsahatra matoa izy miteny hoe aza mitsahatra zany hoe zay zavatra iainanao isa minitra segondra dia tokony arahanao amin'i Jesosy Kristy daholo zaho anatin'izany nao zany a za koa nao dia ozy izy hoe misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany ny sitrapon'Andriamanitra ao amin'i Kristy Jesosy ho anareo zany hoe misy olona zany miteny ohatr'izao ary marina izany fahamarinana ilay izy hoe rehefa miresaka amin'Andriamanitra ianao ka mangataka zavatra tsy misy an'izany hoe tsy mivaly zany ilay izy fa na eny na tsy na miandry kely aloha valiny daholo zany a fa itsika mitady ho gâté pourri dia raha vao tsy homena eo ny eo ilay zavatra tadiavina dia hitanao ilay zazakely le 3 taona le midongy fidanana zavatra any an-tsena izy dia bisikileta mama bisikileta aoka aloha matory eo amin'ny tany izy dia mitsipatsipaka ohatra ireny mihitsy ny masontsika rehefa vao manao an'ilay réaction ohatran'izay a ka mangataka zavatra amin'Andriamanitra dia tsy azo eo ny eo inona ny zavatra mety nangatanao tamin'Andriamanitra efa voarainy izay enona mbola tsy niteneninao ary dia efa hitany izy anie mihevitra anao mihevitra anao amin'ny atsipiriany mihoatra noho ny fiheveranao ny tenanao fa ny problème antsika tsy miankina aminy dia indraindray Andriamanitra ary tena ny zavatra hitako Andriamanitra tsy manao zavatra raha vao tsy misy mivavaka zany hoe misy fangatana mandeha dia izay ny valiana izay ilay mahatonga hoe andao hifampivavaka satria plus tsika miteny ratsy ho an'olona anankiray plus tsika manome vahana ny devoly anamafy an'izay ao amin'ilay olona fa rehefa mivavaka tsika dia tadidio tsara henon'Andriamanitra foana iny fa amin'ny fotoanany miambina amin'ny fahadiovam-po
tsy misy monmonina. Io ary le fanontanianako, io le za efa miteny anareo mangina. Za zany. Raha vao misy ndraindray mitady dia efa ndraindray angamba efa anticipen'ilay zaza le réaction anao mahamenatra. Dia jerevanao dia izy maman. Misy dika izay maman izay. Aza miteny. Mila mifampivavaka isika. Raha tiantsika ho sitrana, tsy ahoana re zany, ny tany afaka miaratsy. Ny tany izao tontolo izao miaratsy. Fa ny mondonao afaka ataon'Andriamanitra tsara. Azonao ve izany zavatra tiako tenenina izany? Taontsika ny resaka raha faly ianao dia lasa faly koa ny zava-mananaina sy zavatra rehetra manodidina anao. Izany hoe afaka metsara ny mondonao. Raha mivavaka ianao dia afaka metsara koa ny zavatra manodidina anao. Miova zany ny mondonao. Dia izay foana ilay fampaherezana omen'i Jesosy amin'ny alalan'ny mpanompony hoe tsy miankina amin'ny zavatra hitan'ny masonao anie ny fiainanao. Na ny olona rehetrarehetra nisy zavatra nangataka asa ianao, ny olona rehetrarehetra refusé daholo, tsy nahazo daholo, nangataka visa ny olona rehetra, tsisy nahazo daholo, mety misy nitovy-ka taminao, tsy nahazo. Fa tsy midika izany hoe ianao tsy mahazo. Satria ianao mitondra fiainana mandehandeha. Dia raha vao tonga ianao amin'izay toerana anankiray dia na misy fahafatesana ary dia misy fahavelomana noho ny amin'ny fisian'i Jesosy Kristy navelanao anjaka ao anatinao. Izay ny tena marina. Fa tsy hoe noho ny amin'ny fisianao. Tsy dia ianao loatra ilay izy. Fa ilay Jesosy ny fanahy masina ao anatinao ao. Ireo mora ihany. Ilay Jesosy ao anatinao ilay mahatonga an'ilay fiainana. Fa tsy afaka mitateraka izay zavatra izay raha tsy manaiky tsika hifaly. Ity tenin'Andriamanitra ity fotsiny raisiko mety misy zavatra be dia be ao anatin'izay, fa androany aloha tiany ampianaran'i Jesosy atsika mila mifaly, dia mila mivavaka, dia ny fahatelo mila misaotra amin'ny zavatra rehetra. Indraindray misy zavatra mitranga mety avy amin'ny nataontsika ny trangan'ilay izy. Amifony ianao bebaka ianao dia misaotra koa ianao. Indraindray tsy avy amintsika ilay izy. Misaotra foana ianao. Ny fisaorana manakana anao tsy hanota. Fa raha vao tsy fenonao fisaorana amin'ny fiainanao dia feno fanontaniana. Za efa nanao an'izao, za efa nanao an'ity, fa maninona za tsy manao an'izao, za tsy manano. Manakana antsika tsy hanota ny fisaorana an'Andriamanitra. Antony anankiray hanampy antsika hifaly ny fisaurantsika an'Andriamanitra. Satria rehefa misaotra an'Andriamanitra tsika dia faly ny fanahy masina, faly Jesosy, dia dia vao mahay ampitoeriny ao anatinao ilay fifaliana, satria teo amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny nandehananao tamin'ilay fisaorana. Rehefa mahazo zavatra tsara angatsika normal hoe misaotra. Fa raha manahazo zavatra tsara koa ianao ka mbola tsy misaotra, mbola misy problema hafa koa izay. Hoe nomena dia tsy misaotra. Fa tia resaka resantsika eto ity ao anatin'ny olana, ao anatin'ny fahoriana, ao anatin'ny zavatsarotra, misaora an'Andriamanitra. Misaotra Jesosy fa na ny fahavelomako androany ange tsy avy amiko. Sao dia antsika mieritreritra hoe
ay miona amin'ny olo namana dia rapitso rapitso fiza mitenena hoe rapitso anao tsy maintsy fo indray le raha matoty mampiorooro marina izany mba heritrereto kosa fa marina izany lazaiko izany tsy voatery fo ianao misaotra an'Andriamanitra androany omeny tombonandro afaka hiatrika zavatra indray matoa ianao omeny tombonandro tsy hoe allo any io maditra velona io allo any io foazo indray io rapitso maraina ho ampahoriana ko raha tsy dia voly Andriamanitra ko anao an'izany tsy manao an'izany izy fa manana planina tsara ho anao izy izay no mbola nomezany anao tombonandro mbola misy zavatra tiany ampianarana anao mbola misy dingana mbola tsy nataonao mbola tsy tratranao tiany ho tratranao mba hiara-palina reo mianaka ao amin'ilay tanjona ao amin'ilay toerana tiany ametrahana anao dia tandremo diso motivation hoe izany tenen'Andriamanitra izany ange za lasa ministra tsy izany ka ny olona atao amin'izao tontolo izao miazakazaka ao amin'ny toerana ambony ohatr' izany za tsy midika izany kory tsy midika hoe tsy mahazo manao an'izany ianao rehefa nitendren'Andriamanitra ianao dia tonga eo foana fa le miara-paly tian'Andriamanitra le tiana tenena hoe miara-paly amin'Andriamanitra tena olona araka ny sitrapon'Andriamanitra sy ny fony ianao izay ny tena tanjona ambony indrindra amin'Andriamanitra hoe olona araka ny fony ianao faly ane ao amin'ny baiboly ao izy miteny hoe rehefa endry ianao izy dia faly ny foko ao amin'ny ohabolanao izy an'izany raha tsy diso izany hoe rehefa endry tsika raha vao misitrapon'Andriamanitra dia faly Andriamanitra misaora amin'ny zavatra rehetra inona izao ny zavatra mety hatrehanao izao raha tsy manana problème mihitsy ianao dia tena efa ao anatin'ilay sambatra ianao izany tena mivavao ane mba ho tonga ohatra anao izay raha mbola tsy any amin'izay mbola miatrika zavatra ety amin'izao tontolo izao ina ahitanareo fahoriana fa matoki ozy ny ten'Andriamanitra fa za efa naharesy an'izao tontolo izao na izay teny izay fotsiny ary ny voaraintsika dia tokony hanova zavatra be dia be ao anatin'ny saintsika hoe ok ake za tsy rery ake za ohatr'izao fa tsika koa indraindray mankony ohatrany hoe miandryandry tseratseran'ny olona izany miala tao aza manao an'izany vao mainao milendika ataony devoly tena tsy mitrako raha vao izay ny tia hanovinao fa andana tena hoe miaraka amin'ny Jesosy ataovy tadiavo Andriamanitra androany ninona izay problème any androany ny angatan'Andriamanitra aminao mifalia ny angatan'Andriamanitra aminao mivavah ny angatan'Andriamanitra aminao misaora amin'ny zavatra rehetra tsy asiana nde tsy asiantsika zavatra be dia be tena hoe lesona be teolojika be na izay fotsiny mifalia mandrakariva mivavah foana midika an'ilay aza mitsahatra tena hoe foana dia misaora amin'ny zavatra rehetra izany hono ihany sitrapon'Andriamanitra mahalala sitrapon'Andriamanitra telo indray ianao izao androany raha reo ny iainantsika androany tena efa misy zavatra be dia be miova dia hijoro vavolombelona amin'ny sabotsy hoe za tena nibebaka tamin'Andriamanitra tsy mba faly izany mihitsy izao manko ilay problème tsy mahay mifaly na misy zavatra tsara rehefa ataon'Andriamanitra dia tsy hitany maso intsony ilay izy ny anton'izay satria misy motivation hafa manetsika anao ao ny anahy tomobile Porsche foana ny ilaiko Porsche dia efa mba misy 2 chevaux nalefan'Andriamanitra fa maninona kindry tsy mba faly ohatra zao nisy baka afaka tonga zao ny valy zao mibaka dia mety nisy ankizy ny eritreritra hoe inona ataoko iny kosa très bien dia tonga ilay izy assez bien misy mpiara-mianatra amin'ny zanako izany fa inona zany mampitomany an'izany zany amin'ny 12 alina zareo manao miresaka amin'ny telefôniny ao dia inona zany mampitomany ka satria hoy assez bien iny azy
fa izy hoy ny tokony tsy assez bien. Oh là là. Ozy aho hoe misy olona tsy afaka any a maniry na de passable fotsiny ary fa mba afaka baka izy. Aza manao an'izany a. Zay le Porsche sy le 2 chevaux teo. Ny olona mandeha tongotra tsy manana tomobile. Sambatra be kinareo mandeha tomobile. Zay mbola miazakazaka manenjika bus misisika dia mbola tratry ny mpangaro paosy any anaty bus any. Na ohatrany tsy mba faly mitsy mandeha an'le 2 chevaux. Ty 2 chevaux katroka be ty koa tako inona koa ty. Nendrianina 4x4 raha tsara be mihitsy. Ameo anary le 2 chevaux Ifaliko aminazy. Ohatr'izany le izy. Zavatra kapitsony kely eo amin'ny fiainana. Indraindray adinontsika le izy. Dia tsika miazakazaka any amin'ilay zavatra lavitra sarotra takarana. Iaina aloha le kely eo. Mba ahafahan'Andriamanitra tena hoe mifaly aminao. Iaina le kely misy eo. Voninahitra ho an'Andriamanitra rery. Andao tsika hitsangana hivavaka, hitondram-bavaka tsika amin'izay zavatra telo izay. Andao tsika hivavaka mba hifaly hivavaka mandrakariva, hiankina amin'Andriamanitra dia misaotra amin'ny zavatra rehetra. Asan-drato mivavaka aza miandry mivavaka fa tena ianao sy Jesosy manomboka le vavaka mandrakariva dia miresamina tsy mahay miteny be ary ianao tsy voatery tena tsara lahatra ny teny fa tsotra fotsiny hoe Jesosy zao Jesosy zao. Raha ny tsara indrindra ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo midera sy mankalaza sy manome voninahitra anao zay misaotra betsaka Jesosy tamin'ny androany nampianarinao zay. Tena mifony zay Jesosy matetika zay tena mitady sakoroka ao anatin'ny zavatra misy eto amin'ity zao tontolo zao ny zavatra iainana nefa ny fahatsaranao, ny fitiavanao, ny présencenao tena lafo vidy lavitra tsy voavidim-bola mankarena eo amin'ny fiainanay. Ny fitiavanao anay. Misaotra Jesosy ny amin'ny fitiavana, misaotra fa eo foana ianao, misaotra fa teo foana ianao, misaotra fa tsy nijery anay tao amin'ny tsy fahatanterahana ianao. Misaotra Jesosy fa androany indray hiainga vaovao indray izay amin'ity latsinainy maraina ity andeha hanomboka fiainana vaovao feno fifaliana, feno vavaka fiankinana aminao tanteraka ary feno fisaorana anao mandrakariva. Aoko tafatoetra ao anatinay ny fifalianao Jesosy, feno ny fanahinao izay Andriamanitra mba hivavaka, mba hiombona aminao, mba hiray aminao, mba ho faly mandrakariva. Ampahirato ny masonay hijery zava-magaga amin'ny lalana izay hitondranao anay. Dia aoka Jesosy ny fonay tsy ho vesaran'ny zavatra. Aoka hoentinay ao anatrehanao ny fonay Jesosy. Mbola vesaran'ota, vesarana zavatra eto amin'ity zao tontolo izao ity. Aoka hiongotra ao anatinay izany Jesosy mba ahafahany fanahinao tena mahazo aina ao anatinay. Hanazava ny sainay, hanazava ny masonay, hanazava Jesosy Kristy Tompo ny mombanay rehetra izay amin'ny fiarahanay aminao. Dia mivavaka ho an'ny mpiara-manompo aminay tsirairay avy izay miatrika an'ity semaine vaovao ity izay hisaorana sy ankasitrahana anao Jesosy. Ampio izy, ampianaro izy, hanampifaliana ao aminao Jesosy. Ampianaro izy hiankina aminao tanteraka dia hisaotra amin'ny zavatra rehetra. Dia mankasitraka feno izay Jesosy tsy vitanay izany fa mila ny fanampian'ny fanahinao. Mila anao zay Jesosy amin'ity semaine vaovao nomenao ity indray. Voninahitra dia ho anao rery ihany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Tehaka mafitsika dia andray ny mpanompon'Andriamanitra manaraka. Alléluia, afaka mipetraka atsika. Miarabanao indray tratra ny herinandro vaovao miaraka amin'ny Jesosy. Ary mahita fa faly Jesosy, mahita anao namaly ny antsony sy ny fanasany androany. Amen. Ny teniny voalohany dia hoe misaotra. Amen. Ny fisaorana dia fantantsika tsara fa fatsapanao hoe nanao zavatra tsara taminao Jesosy. Rehefa misaotra an'Andriamanitra anao dia mibibiaka ho azy ny vokatry ny fanahy fifaliana ao anatinao. Ny fifaliana tsy dia tonga loatra aminao raha tsy feno fisaoran'Andriamanitra ianao vavaka atsika. Izany tompony teny mamy izay nomenao anay fahamarinana
zay ny tompo mitady zavatra zay ampifaly anay fa indraindray verina any amin'ny materiel na ny olana verina mianjady amin'ny fiainanay miteraka fifalianao anay fa ny tena marina fahatsarovanay fa tsara ianao fitiavanao mihevitra anay ianao ary nao dia tenomba any manakariva tahaka fomba andrena koa zany any ambany elo no zany teninao misaotra fisin'ity herinandro vaovao ty misaotra mifanasanao anay tonga eto ary misaotra ihany koa Jesosy fa tonga eto zay androany hoentinao miasotra lavitra ny fandringanana satria ampianatra anao fa ny fahalalana dia manaisitra anatin'ny fandringanana misy eo sy mitarifoana fa ny masonao araka amin'ny fombanao ary sokafanay ny ao anatinay anjakanao sy toeranao amin'ny lalan'ny teninao amen. Tsara Jesosy tena Andriamanitra zay haintsika fa hampatsivon'ny tompo antsika hoe ianao za mila misaotra amen dia mila mifaly fa ao ambadiky ny fisaorana ilay araka ny teny Andriamanitra teo misaotra ny tompo miala mpanompo-Andriamanitra ny tondra ny teny zavatra anankiray izay napetraka ny tompo anatoko ao dia ao amin'ny apokalipsy toko 4:7-10 apokalipsy toko 4:7-10 toy zao vaka ny teny amin'ny anaran'i manao hoe ary nareo feo avy tany an-danitra ao Jaona nanao hoe soraty sambatra maty dia izay maty ao amin'ny tompo hatramin'izao eny hoy ny fanahy fa hitsahatra amin'izay ny sasarana izy fa ny asany manaraka azy amen. Zavatra anankiray nampatsivon'ny tompo fa mifarana fiainana eto ambony tany ity ndray androany fa ny fotoana hifarana any amin'ny tsirairay tsy mitovy fa tsika eto izay ny any aboaky ny mpitoroteny hoe asian'Andriamanitra mifaly fa tsarovy izy fa mbola nitsaraina sasanao ino mitsaraina sasanao dia zao ny asa izay nataontsika. Zavatra anankiray tsikatrako natongavantsika eto amin'ity tany ity ny tombonandro men'Andriamanitra antsika ny hery sy tanjaka sy ny opportunité maro samihafa dia tadidio anao misy asa ataontsika amen. Tsy dia hoe le manao vakansa sy ny mifalifaly loatra dia ilaina iny fa tsy dia zay raha tena sy nandinika ny vatako fa ty vatana ty fahafantarako anazy miasa foana ao nitaova anatintsika miasa andro aman'alina tsy mijanona mihitsy mandra-pijanona ny fofonay olona anankiray miasa foana dia ohatr'izay koa zasy ianao tokony miasa foana isan'andro mampatsiahy antsika arakaraka zavatra miditra eo amin'ny vavan'ny olona anankiray no fiasan'ny taovan'ny olona sy mivokatra amin'ny fiasan'ny taovan'ny olona na fahasalamana na tsy fahasalamana dia ohatr'izay koa mampatsiahy antsika foana hoe misy asa ataontsika ary fatantsika hoe ina mifanohitra ny hoe miasa kamo ny akamoana zany tsy avy amin'Andriamanitra io alleloia raha somary kamokamo fatantsika tsara fa akamoana andeha hiasa ny natonga ny problema tamin'ny Davidy na tamin'ny Batseba zay nisy farany tay eo amin'ny fanjakana kamo asany andeha hiatafika dia niteny tamin'le lehibe tamin'ny Joab izy manao hoe ndana fa asanareo zany dia tsy afaka valiana moa mpanjaka dia nandeha loza ho azy fa tsy ho an'ny Joab nijanonany teo nahitany Batseba. Zay ny maratsy ny kamo zay mahatonga antsika hoe inona mahakamo anao sanatry zany raha ataontsika hoe manota ohatra mahakamo anao normal fa raha tsy zay ratsy be. Alleloia. Tadidio ireo olona fa io asa io io fiainantsika dia misy asa karazany anankitelo misy asa karazany anankitelo asa izay ataontsika isan'andro ianao za zao mivoaka eto dia hoe mandeha andeha hiasa ao miasa hoe asa iny izy dia mikarakara tokantrano ao mandeha mivarotra ao mandeha tsy fantony maro samihafa hainao le izy alleloia ary ohatrany hoe ny olona ataontsika hoe ny olona miasa birao fa hoe congé hony congé any izy fa tonga an-trano miasa izy mikitikitika inona koa misy asa foana io alleloia tsy fantaro zay fomba fijeriko zay mba hoe ndenao vakansa zay tonga tany ampanaovana vakansa mbola asa foana alleloia ny zavatra atao sy miova kely fa miasa zay mahatonga anao hoe ianao io miasa isan'andro fa inona aloha ny asanao alleloia. Ny asa ao misy karazany anankitelo zay hitako anankiray misy ny asan'ny nofo fatantsika tsara ny asan'ny nofo dia inona izy ity tanterahantsika ny asan'ny nofo dia hitany any amin'ny raha mijery todika ianao
amin'ny Galatiana toko 5:1-10 ka hatramin'ny 1:20. Amen. Le asa anankiray zay mampifaly nofonao, mampifaly nofonao. Inona indray ny ilaiko? Io tsy mitovy. Io misy any amin'ny voamanety dia fa inona izy ty? Asa nofo e. Galatiana toko 5:10 ka hatramin'ny 1:20 avabe eo fotoana voafetra. Tsika tsy maintsy miala ato alohany amin'ny valo sasany. Fa zao io le asa nofo. Ary io matetika te hidomina foana ty nofo ty. Vao metsaka kely ataoviny ana, ataoviny ana, ataoviny ana, ataoviny ana. Domina foana za nazaminao za fa ny anaka foana ataovy. Fatantsika tsara fa ny asa nofo dia mahatonga ny olona anankiray tsy mahita ny fanjakan'Andriamanitra ndray androany. Alleloia. Ten'Andriamanitra hoe fahintsika par cœur zany. Mampatsiahanao fa ny asa nofo tsy tokony hainantsika, tokony ray ao anatin'ny dictionnaire fiainantsika ny asa nofo. Alleloia. Zay mahatonga antsika araka ny teniko teo hoe mila mandinika foana antsika. Hoe inona moa zavatra ataonao? Sao dia mba fa asa nofo zany. Sao dia manomboka meny conseil nofonao anao dia zay ny ataonao. Ny asa anankiray indray dia asa ho an'Andriamanitra. Asa ho an'Andriamanitra. Ilay asa an'Andriamanitra dia inona izy ty? Zay asa anankiray mahafinaritra anao mba ataonao ho an'Andriamanitra. Asa anankiray vokatra ny fitiavan'Andriamanitra dia ino ataon'Andriamanitra? Fa iny asa ho an'Andriamanitra iny tsy voatery ilain'Andriamanitra. Sitrapon'Andriamanitra io. Ohatra anankiray hoe ohatra zany. Tompo miteninao manao hoe tokony fadianina anao toy izay anao zany dia hitory filazantsara. Tsara za mitory filazantsara zany fa ny tena ten'Andriamanitra ohatrany hoe ianao ohatrany hoe mitokana mifadianina ohatrana hoe mitokam-bavaka ohatra. Mandeha anao mandeha makany anao dia misy olona mety babo any tena nan'olo tena niova fo misy 100% mety deraina Jesosy. Alleloia. Mety fiderana be avy eo. Fa iny asa ho an'Andriamanitra iny fa tsy asan'Andriamanitra. Ary zay tena mila tena anontanintsika mandrakariva. Paoly apôstôly zao ao amin'ny inona izy ty? Ao amin'ny asana apôstôly toko 4:1 ka hatramin'ny 10 dia andeha no asan'Andriamanitra izy. Dia ozy ny ten'Andriamanitra manao hoe ary rehefa norarano fany masina tsy tory ny teny tany Azia izy dia nandeha namaky ny tany Frigia sy Galatia. Ka efa tonga tany atsisiny misy dia nitady nakany Bitinia izy fa tsy navela fanahin Jesosy. Ary rehefa nandalo any misy izy dia nidina nakany Troasy. Ary noho ny alina dia nisy fahitana niseho tamin'ny Paoly. Koa indro nisy lehilahy makedoniana nitsangana teo ka nangataka azy hoe mpita makaty Makedonia ka vonjeo zahay. Ary no nahita ny fahitana izy dia nitady andeha hiaraka tamin'izay akany Makedonia zahay satria nataonay fa Andriamanitra nefa niantso anay nitory ny filazantsara amin'ny olona any. Amen. Tanao Paoly tena feno hitahita hoe tory filazantsara. Fa Paoly fa niteny fa ny masina aza mandeha makary. Aza mbola makary indray ozy izy. Dia tsy nandeha satria raha nakany izy nety ihany fa iny asa ho an'Andriamanitra iny. Tsy mikaonty iny. Alleloia. Fa le asa anankiray asa an'Andriamanitra. Rehefa nanontany Jiosy tamin'i Jesosy ao amin'ny Jaona toko 4:20 ka hatramin'ny 7:20 manao hoe dia hoy ireo taminy inona nataonay mba hiasanay ny asan'Andriamanitra? Jesosy namalaka nanao taminy hoe zao ny asan'Andriamanitra dia ninonareo zay nirahany. Amen. Zay zavatra zay tiany Jesosy, zay zavatra tian'Andriamanitra ampanaovina antsika, zay natao hoe asan'Andriamanitra. Amen. Iny le azahoana fankasitrahana amin'Andriamanitra amin'ny fotoana anankiray. Le araka ny teny Jesosy manao hoe mpanompo tsara sady matoky natoky tamin'ny kely anao dia midira mitendreko nanapaka be dia midira mifaly ny tomponao. Zay ny andrasantsika miala amin'ny tany ity, le asa n'Andriamanitra fa sy le asa ho an'Andriamanitra. Alleloia. Le asa n'Andriamanitra, asa ho an'Andriamanitra, le asa mampifaly anao fa tsy voatery asa mampifaly n'Andriamanitra. Alleloia. Mampifaly ny hafa iny, mampifaly anao iny fa tsy voatery mampifaly n'Andriamanitra. Fa ny asa n'Andriamanitra dia le zavatra anankiray mety tsy tianao, mety tsy anatin'ny primordial na fiainanao, mety zavatra hafa nikasahanao, dia iny asan'Andriamanitra nataonao. Oran'ny Paoly zao tamin'ilay asan'apôstôly teo
i Paoly apôstôly zao sy ny ekipany zao dia rehefa sy nandeha nakary dia nakany Makedonia izy teo. Rehefa nandeha nakany izy dia nisy ankizy vavy anankiray le fanahy mavaly. Iny tian'Andriamanitra ho afahana mampifalin'Andriamanitra. Rehefa nakany ny Paoly apôstôly na dia eo voafonja ary izy tahorana izay fa nahafalin'Andriamanitra ny zavatra nataony Paoly apôstôly. Alleloia. Manaitra antsika ny zanak'Andriamanitra fa anisan'ny tena olana dia itsika tsy manao asan'Andriamanitra. Alleloia. Fa itsika manao asa ho an'Andriamanitra. Iny zany tena tsara ny ampifandraisana le izy fa ny asa an'Andriamanitra tokony ataontsika priorité. Iny ataontsika hoe fanampy le asa ao an'Andriamanitra, fa ny asa an'Andriamanitra asa ao an'Andriamanitra fa ny asa an'Andriamanitra iny tokony ataontsika iny. Itsika zao ave mipetraka eto zao tsika dia tokony voavoaka etsika dia inona ny asa an'Andriamanitra tian'Andriamanitra ampanaovina anao. Ary na mpivady ary tsy mitovy sady inona misy ifandraisana indraindray fa tsy voatery mitovy. Raha ataontsika hoe zahay sy mivadiko zao samy paster fa samy hafa mihitsy ny zavatra ampanaovan'Andriamanitra anay. Misy zavatra mety ifandraisana fa tsy voatery mitovy. Za zao vao tonga dia hoe manana anjara ty zao androany, zay ny tenenerin'ny Tompo, ny azo zao any ampiasana. Dia zay mahatonga na ny tena manao satria ny antso tsy mitovy. Tsy mitovy na ataontsika hoe olona samy nosorona tsy voatery mitovy ny androny na nosorona ny olona anankiroa tsy voatery mitovy. Ary alana ambony tany ty koa tsy voatery mitovy. Ary rehefa tonga fotoana anankiray tsy hoe rehefa tonga fotoana anankiray dia hoe teny ny azo vekely misy miaraka amin'ny paster daholo fa vita oly. Tsy mitovy fa atsoina tsirairay. Alleloia. Eo Andriamanitra manadina antsika arakaraka an'izay zavatra izay niteneniny antsika. Inona zavatra nampanaoviko anao? Inona zavatra anankiray izay nampanaoviko anao? Misy namako izay tamin'ny toerana anankiray izay nisy anahy, maire namako dia vitany mandany dia ilatsaka maire fandroana indray, tsy fatana fandroana fampiriny, latsaka indray izy. Rehefa nilatsaka izy dia ilay adjoint koa mba nilatsaka maire. Rehefa nanomboka ny propagande ny zavatra hafahafa nitranga tao. Inona zavatra nitranga hafahafa ozy nareo? Rehefa tonga ny propagande navoaka tamin'ny voalohany zao ny programme an'asa dia tiako atao amin'ny mandat manaraka. Inona nataon'ilay adjoint? Na raha tsy ilay adjoint izy, io dia ohatran'izao, io dia ohatran'izao. Taitra izy ity nijery ilay adjoint taloha nanaratsy adjoint dia lasa mifamaly izy mitsamo azafady izy rola teo anatin'ny propagande. Manarasy anankiray dia manarasy anankiray. Tapitra tamin'izay ny propagande ny mera taloha. Vitany fifidianana ozy nareo, tsy lany izy rola. Satria ny olona nanamboaka le iny ny asa hoe ndeha hanambara hoe zao ny zavatra tokony ataoko, izy rola lany andro tamin'ny fanaratsiana. Dia inona saika natapaka lanindrany le mera le tsy lany? Vataona-kenina tsy nalany azy. Vataona-kenina. Raha mba zany izy angamba zao ataontsika mba mifototra dia tonga dia nisy ekara be dia be satria tsy asa tokony nataony fa zavatra hafa. Fanoharana zany fa zasanao tena mitenanao hoe inona marina moa tena asa noman'Andriamanitra anao io. Alleloia. Efa nisy vitanao ve no hatramin'izao no maly ao anatin'ny fandinetena zay. Ary inona mbola fa io Andriamanitra io miteny amintsika Andriamanitra io. Misy olona miteny manao hoe voan'olona nanao partage tamin'ny herinandro teo ka za tsy mahino Andriamanitra mihitsy ka normal na hoe ianao tsy mahino azy satria hoana Andriamanitra ne personne. Atao voatra hoe ianao zao miresaka amiko dia za variana manao zavatra, rehefa za mifantoka amin'ny zavatra anankiray tsy henoko ny feonao io, tsy henoko ny feonao io. Dia raha ataontsika mpivatsy ao dia manao hoe ianao dia tsy meno ahy mihitsy satria fifantohako tsy hany fary. Zany mahatonga ny olona tsy mahino an'Andriamanitra sy tsy mahita an'Andriamanitra. Fa rehefa manomboka mitodika ianao mifantoka mijery an'Andriamanitra, henao azy, heninao izy, ary hitanao izy. Zany mpaminany zany tamin'ny andro ny testamenta taloha zany, amin'izao fotoana izao efa misy fan'Andriamanitra anatintsika tsirairay. Fa zao mihaino an'Andriamanitra, mifantoha azy. Fa ho amin'ny fotoana anankiray hiala amin'ny tany tisanao dia tsarovy fa ny asantsika no manaraka antsika. Amen. Misy ny olona tena manao hoe za rehefa antitra vonompon'Andriamanitra, izy amitenanao hoe tratrantitra anao, azonao antoka ve? Mamono tena ny azon'olona atao aloha ratsy zany aza miditra amin'izany.
fa hoe ny fahaela velona tsy hanao fan'Andriamanitra io, tsy hantsika fan'Andriamanitra io, fa inona ny zavatra nasain'Andriamanitra ataonao, mahatonga antsika mahazo tombon'andro, mahatonga antsika mbola voatafy hery, mahatonga antsika mbola ataontsika mbola afaka misaina, mizavatra tian'Andriamanitra ataontsika. Bonus le zavatra anaky tsy hagnatanao iny, tsy hagnatanao iny, fa omen'Andriamanitra anao raha mahasoanao le hirifonao, fa zao misy asa tian'Andriamanitra ampiraovan'Andriamanitra anao. Vavaka atsika, misaotra Jesosy ny amin'ny teninao, fampatsivanao anay fa ianao dia te homba any manan-kariva anao mara-pahatonga fatapery izao tontolo izao, rehefa manao zay ny asanao fa sy rehefa manao zaka izay tiany atao. Misaotra ny fampianaranao ny manan-kariva Jesosy ary zany famarina zany tsy hoe zavatra voandroany zany eninay, fantatray zany fa ianao mampatsiahy anay fotsiny. Makasitraka Tompo ho anao mifankasitrana manak'izay. Amen. Anao fanatitra antsika ho an'ny Tompo dia azadiny fotoana rapitso dia fotoana sekoly sekoly fanasitranana. Amen. Dia afaka pitso sekoly fitahi-panahy afaka pitso. Tena amin'ny teninao hoe mety titre zay fa zao vonjeo foana zany sekoly zany fa mahasoa antsika zany, mahasoa ny fanantsika dia araka ny teny teo afantaran'Andriamanitra hoe afantarantsika hoe inona ny zavatra nampanaovan'Andriamanitra anao amin'ity herinandro ity. Ny fotoana zoma dia ao amin'ny tranom-pokon'olona Analakely azadino, tranom-pokon'olona Analakely amin'ny zoma hariva amin'ny 9 ora dia iraha valolo io entanao fa hitan'ny Tompo anao mety ny manao hoe ino pasera hariva be, rehefa miaraka amin'Andriamanitra ianao tiako mitenao tahinanao mandrapahatonga ny tranonao any. Sabotsy maraina eny amin'ny fotoam-pandraisana eny amin'ny bypass eo akaiky ny gastro pizza iavoloha, fa tsy le gastro pizza le vao ary akaiky ny akatindra tombo ary. Misy olona moa ko hoe pastera aiza eto nga bypass aiza eto gastro ka misy zany akaiky le rond point eto, tsy hoe le izy fa le gastro iavoloha dia le misy miakatra kely. Alleloia. Dia manarakaraka an'izany dia misy ny fampahirezana isan'andro isaky ny adiny iray ao amin'ny radiontsika, radio 90.8 FM, na ny Majunga io, na eto Antananarivo, na ny Antsiromandidy, na any Antsirabe, dia misy toriteny izay mandeha foana koa ny 3 isan'andro ahafahantsika mambelombelona fanantsika sy mampatsiahy ny zavatra nampanaovan'Andriamanitra antsika. Dia misy hira fiankofana sy fiderana koa ambadika zavatra izay. Hitsangana antsika saoran'Andriamanitra ny amin'ny fotoana androany. Misaotra Jesosy ny amin'ny fitiavanao anay, misaotra amin'ny fanotrononao anay, misaotra amin'ny famanginao anay, misaotra fa mbola mitena aminay foana anao Tompo isan'andro, satria tsy tianao tafasaraka aminao zay, tsy tianao very zay, ary tianao zay tafianao hery sy voninahitra manan-kariva Tompo ary namarina ny teninao. Makasitraka Tompo, tehirizy Tompo ireo zanakao rehefa nanao ireo Tompo manam-pahatonga amin'ny raolanitra Tompo, ampisa fa ny masonao mba tsy herikerika foana fa hibazina Jesosy eo alohan'ny fotoana manan-kariva. Ho anao mifankasitrana manak'izay raha io amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Amen. Raisiny tsy sodrano izay tonona feno amin'ny anaran'i Jesosy Tompo anao. Hitanao Jehovah keranao, ampamirapiratra ny tavany aminao Jehovah ka midra fo aminao, ananitra ny tavany aminao ny Jehovah ka anomenao fiadanana. Amen. Zareo fahasoavana fa fahasoavan'Andriamanitra natoy izao fa fahasoavan'Andriamanitra natoy izao antsika rehetra tain'i Jesosy daholo Tompoko.